Aleluia, tsara ny andriamantsika miarabantsika rehetra amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy ary manona fiadanan' Jesosy Kristy ho amin'ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Tonga soa ao anatin'izao fotoam-bavaka izao tsika senao ary voninahitra dia averintsika amin'Andriamanitra rery ihany mbola averinay tsika senao androany mbola afaka manompo anazy dia ho anazy rery voninahitra mendrika isorana izy ary mendrika hody iraina mendrika ankalazaina izy amin'ny fotoana eto androany ary mbola mezany tombontsoa asy anao afaka manompo anazy hatrany hatrany. Isorana hatrany mpanompon'Andriamanitra izay manome fitokisana afana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompona dia mankasitraka indrindra tompoko. Mino fa vonina tsara tsika senao eto androany ary anao manokana ihany koa izay manaraka tsy tapaka izao fotoam-bavaka izao isorana ary akasitrahana hatrany hatrany. Tsy ho diso anjara tsika senao eto androany fa Andriamanitra efa nanomana ny zavatra izay ho ambarany amintsika senao eto androany, efa nanomana ny zavatra tsara indrindra ho antsika senao eto Andriamanitra androany. Aza maika ny aly ianao maretatra amin'ny farany partage au maximum amin'ny fotoam-bavaka eto fa hotahintsika senao ao anatin'izany. Misy izy ny tenin'Andriamanitra hoe torino filazantsara manerana an'izao tontolo izao dia mino fa amin'ny alalan'ny partage ataontsika senao dia efa mitory filazantsara tsika senao efa makatoa an'Andriamanitra tsika senao dia hotahintsika senao amin'ny alalan'izany. Misy olona ovonjena amin'ny alalan'ny zao fotoam-bavaka izao amin'ny alalanao ihany koa izay mipartage mba tena hoe ovonjena ny olona ao anatin'izao eny na dia vavaka na dia teny ray ihany azany dia tena hoe hotahina ny olona ao anatin'izany, ovonjena ny olona ao anatin'izany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Anomboka fotoantsika dia andeontsika hifantoka tsara ilay mpanjaka manatrika atsika amin'izao fotoana izao. Tsisy olombelona fa rehefa Andriamanitra manatrika dia tena hoe misy atmosfera hafa mihitsy misy zava-magaga mihitsy ataon'Andriamanitra. Alohany ivavahantsika misaotra an'Andriamanitra aloha tsika voalohany indrindra satria izy ny antony zao fotoana izao. Izy mbola navitatsika an'ity tontolo andro ity teo amin'ny tanany mahery miaraka tamintsika dia mendrika isorana izy mendrika hody iraina ary mendrika ankalazaina izy ary ihany koa angataka fanahy masintsika tena hoe hiasa malalaka ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Tsy mahefa nininitsika fa tena hoe fanahy masina tena velantsika tena hoe makatoerana betsaka mihitsy ny fanahy masina, tsisy na iza na iza ho hita fa tena hoe fanahy masina hiasa ary fona ihany koa tsika satria tsika tsy mendrika tsy tanteraka tsika mbola omen'Andriamanitra tombontsoa izao sy anao anatona ny seza fiandriana amin'ny fahamarinany dia fona tsika ao anatin'izany. Mino fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mamela tsika izy Andriamanitra tia atsika izy dia sokafo fonao ho anazy eto androany. Anapaka amin'ny blokazy ihany koa tsika izay mampatonga atsika mety hoe tsy mifantoka, mampatonga atsika hoe voageja, mampatonga atsika hoe teatory, mampatonga atsika hoe kamo dia izany rehetrarehetra izany dia men'Andriamanitra fahefana izao sy anao ravahantsika izany amin'ny herin'ny fanahy masina. Alohany ivavahantsika dia andeontsika hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany izay hitantsika ao amin'ny Salamo Salamo 7:1 ka hatramin'ny 5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fideranan'Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindrapony nataon'i Davida. Misaora an Jehovah ary fanaiko ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anaran'ny masina. Misaora an Jehovah ary fanaiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindrapo sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Izany tenin'Andriamanitra eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Sakafo fotsika senao Andriamanitra dia mijery ny toe-po Andriamanitra ka toe-po manahoana mety tsika manatrika an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mino fa efa vonintsika senao dia asan-drato ary ny feoantsika tompo. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra
midera ary manome voninahitra mankalaza ny anaranao izay fa tsara sady mpanao ny tsara ianao Andriamanitra. Ianao le Andriamanitra avo indrindra masina ianao mpanjaka tompony tompo ianao. Dada amin'ity androany ity dia misaotra anao zay satria tanteraka izao fotoana izao dia no fahasoavanao zany, no famindraponao zany, no fitiavanao zany ka makasitraka anao zay Andriamanitra. Misaotra amin'ny tsiraray avy izay alefanao eto Andriamanitra, no fiarovanao anazy tamin'ity tontolo andro ity Andriamanitra, no tananao mahery izay nanoana azy Andriamanitra dia natratra izao andro hariva izao izy ka isaorana lehibe Andriamanitra ny fotoana izay omenao anay tsiraray avy eto makasitraka anao zay Andriamanitra. Misaotra raha mbola velonaina izay Andriamanitra, misaotra satria tena tianay loatra ianao Dada, makasitraka anao zay eto Andriamanitra dia tena zay tsy mahefa ninina raha ny hery ato anatinay mety kely mety tsy afaka miresaka aminao zay Andriamanitra fa tena mangataka hery avy aminao zay mangataka fitarian'ny fanahy masinao zay mangataka anao zay fanahy masina tena hoe anatrika tanteraka an'izao fotoana izay, omenay sehatra malalaka ianao fanahy masina zay tena hetry fa ianao isandratra eto ianao fanahy masina no hita taratra ny ao anaty izao fotoana izao. Tarito zay fanahy masina eto andro fenoy izay fenoy fanatreanao izao fotoana izao Andriamanitra, tena tsapany tsiraray avy fa ianao le fanahy masina magaga ary tena mahavita azy ianao dia mesay ianao fanahy masina raiso ny toeranao zay dia manaiko fa tempolo fanahy masinao manaiko ampiasainao eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy mendrika izay Andriamanitra, tsy tanteraka izay ninina zavatra nataonay mety tsy name voninahitra ny anaranao, tsy nakasitrahanao, mangataka famindrapo zay Andriamanitra, mangataka famelana avy aminao zay aoka Andriamanitra tena hoe andray ny hery famelana sy famindrapo zay tsiraray avy eto androany voninahitra ny anaranao rery any. Sasao amin'ny ranao zay Jesosy Kristy, diovy amin'ny ranao zay Jesosy Kristy, tena adio satria ny teninao milaza Andriamanitra hoe zay madio apo dia izy ny hitanao, fa tena tia hitanao sy voninahitra ao te hikambana aminao zay Andriamanitra dia mino izay fa eto ianao efa manafaka anay, efa manadio anay, efa mamela anay dia makasitraka indrindra raha eo. Haleluya. Tolotray momba ny tenanay Andriamanitra ho fanatitra velona ho akasitranao zay hetry fa ianao isandratra, ianao velona ato anatinay Jesosy Kristy fa tsy izay no velona, ianao no hita Jesosy Kristy fa tsy izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny hery ny fahefana nomenao anay eto androany Dada, ninina blocage sakana lefa mifahavalona eo anaty izao fotoam-bavaka izao ravy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ninina blocage Andriamanitra hoe any anatin'ny fona ihany misy blocage mampatonga anay hoe tsy te hiona aminao Andriamanitra, any anatin'ny saina ihany misy zavatra maneritery anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia rava zany tsy manakery, tsy manapahefana. Ninina izay mampatonga ny olona eto tena hoe tsy mifantoka Andriamanitra, ravako amin'ny hery fanahy masinao zany tsy ambinina, tsy anapahefana, manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsiraray avy eto dia tena hoe andray ny hery fanahy masina, tsiraray avy eto tsy hiala maina fa tsy maintsy hoe ndresiny tsiraray avy eto, mahita ny tanan'Andriamanitra mitsotra amin'ny fiainan'ny tsiraray avy eto amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy ary ahita zava-baovao ny ao anatin'izao fotoana izao noho ny fanatrehan'Andriamanitra ny tsiraray avy eto amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Misandraty ianao Andriamanitra ary aoka voninahitra niseo ny ao anatin'izao fotoam-bavaka izao, aoka ny herinao nirotsaka ny ao anatin'izao fotoam-bavaka izao Dada dia raha laza voninahitra dia anao rery any ary ny ranao Jesosy Kristy andrakotra izao fotoana izao. Haleluya. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika, andatsika ideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ity hira ity misaorany Jehovah ary fanahy mino fa aitsika zany hira zany araka ny salamo voasoratra amin'ny 7:1 nataon'i Davida fideranan'Andriamanitra sy ny fahatsarany dia andatsika iderana azy, sokafo mihitsy ny fotsika tena hoe amin'ny voninahitra n'Andriamanitra. Andao ary tompoko. Jehovah, Jifana Aiju, Serehe Chatana, Misao Jananima Asina, Misao Jani Jehovah, Jifana Aiju, Azamisa Dinunau, Ifita Himre Hetra, Misao Jani Jehovah, Jifana Aiju.
ny mahasina isaozany Jehova ifanahitryo aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra isany mamela ny helokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manafitra nenao tsy hidinany andavaka zay manana famotrampo sy fiatrananao isany mamela ny helokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manafitra nenao tsy hidinany andavaka zay manana famotrampo sy fiatrananao isaozany Jehova ifanahitryo zay rehetra ato anaty ro misaozany anarany mahasina isaozany Jehova ifanahitryo aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra isany mamela ny helokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manafitra nenao tsy hidinany andavaka zay manana famotrampo sy fiatrananao isany mamela ny helokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manafitra nenao tsy hidinany andavaka zay manana famotrampo sy fiatrananao Yanao Jehova Yanao zay manakiza Yanao Jehova Yanao zay manakiza Amen Amen Alleluia Aleluia, tsara ny Andriamanitsika, mino fa tena nideran'Andriamanitra atao anatiny inira iny andao tsika toy vavaka amin'izao fotoana zao eto ny Andriamanitra atsika ozy izy ny tena Andriamanitra raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eo ampovoany eo Andriamanitra amin'izao fotoana zao ary miaino atsika izy mamaly atsika izy ndao tsika vavaka amin'izao fotoana izao araka ny tena Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny Jakoba toko 5 andiny 9 vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo ny fiasan'ny vavaka marina dia mahery indrindra. Amen. Andriamanitra efa nanamarina antsika tamin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy, efa mifona antsika teo fa eto raha ohatra ianao ka mbola tsy namela ny olona mety hoe marary ianao amin'izao fotoana izao, mety manana olana tsy fantatro sarobahany ianao amin'izao fotoana izao. Tsy haiko fa arak'izany ten'Andriamanitra izany mamela ianao eto androany. Na iza olona mbola tazominao anaty fonao miteraka aretina be da be amin'ny fiainana, ny mitazona olona ao anaty fo, ka hivavaka tsika amin'izao fotoana izao hamototra ny olona izay ao anaty fotsika, ary ihany koa hivavaka tsika mety marary ara-panahy ianao eto androany, mety marary ara-materialy ianao eto androany, mety marary ara-tokantrano ianao eto androany, mety marary
hoe marary ny fifandraisanao fianakavianao tsy de mety tsara eto androany fa ivavaka Andriamanitra le Andriamanitra zay miasa amin'ny fomba mahagaga ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fiasa amin'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra efa namarin'Andriamanitra tsika te aza manamely tena intsony ianao fa eto fotsiny androany avotsory amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamela ny anina mamela andrakota mamela andrabe ianao any amin'ny toerana zay misy ianao any tonono ny anaran'ny olona zay mbola tazominao anaty fonao fa tena miteraka aretina be da be amin'ny fiainan'izany ka deo tsika ivavaka asandrato ary feo atsika tompoko dada amin'izao fotoana izao misaotra anao zay ary makasitraka anao zay amin'ny tombontsombolo olomenao anay ahafahanay amin'izao fotoana izao mifampivavaka eto androany misaotra satria ianao Andriamanitra efa nanamarina anay tamin'ny ran'i Jesosy Kristy makasitraka indrindra Andriamanitra eto androany Andriamanitra raha misy olona mbola tazominay any anaty fonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mamototra an'izany zay tsiraray avy eto androany tsy tazona nizaniza ao anaty fonay izay tsiraray avy Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia vototra amin'izao fotoana izao zay mbola tavela any anaty fonay tsiraray avy any ianao mahita ny tsiraray avy zay any amin'ny toerana misy anazy any Andriamanitra fa tena hoe anafaka anazy ianao ao anatin'izany amela anazy ianao ao anatin'izany amela an'izay olona izay koa ianao Andriamanitra ao anatin'izay vavaka ataony olona io amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy ary mino fa eto ianao Andriamanitra miaino anay tsiraray avy vavaka amin'izao fotoana izao Andriamanitra na iza marary eto androany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa mandray fanasitranana izy mety marary aranofo izy Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia kapoka taminao Jesosy Kristy fanasitranana anazy na kohaka io na virus io na COVID-19 na cancer io na diabeta io na sciatique io na inona anaran'izany aretin'izany tononoko amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy fa mandohalika zany aresina herin'izany tsy manan-kery tsony zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa sitrany olona zay manaraka an'ity fotoam-bavaka ity raha marary izy amin'izao fotoana izao sitrany izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sitrany izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mino izay fa ianao le Andriamanitra mpanasitrana dia ho sitrany izy amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy eto Andriamanitra mety misy olona marary ara-materialy mety tsy misakafo izy mety tsy manam-bola izy tsy fantatro tompo mety tsy manana trano koa izy tompo hoe hialofana fa eto androany ianao le Andriamanitra mahay manao ny zava-mahagaga ianao Andriamanitra ny anao zava-mahagaga amin'ny olona io amin'ny fomba tsy takatra ny sainay any eo voninahitra ao ianao Andriamanitra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy ho amin'io olona io amin'izao fotoana izao mivavaka Andriamanitra mety misy tokantran'olona maro eto mikorotana Andriamanitra ianao le nanakambana anazy Andriamanitra dia averenao amin'ilony ny tokantranony Andriamanitra averenao fitiavana voalohany zany tokantrano zany Andriamanitra mba tena hoe isy ny firaisan-tsaina isy ny firaisan-po isy ny firaisan-panahy ao amin'izany tokantrano zany Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery any tokantrano feno fifaliana ny tokantranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tokantrano feno fiadanana ny tokantranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tokantrano miavaka ny tokantranao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy tononoko zany ampinono amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voninahitra ao Andriamanitra nisy eo amin'ny tokantrano io mety misy mikorotana eto tompo resaka hoe fianakaviana tsy mifandray tsara mety hoe tsy mifankahazo mihitsy Andriamanitra fa tamin'ny alalan'ny vavaka zay fifonana famelana zay nataonay ary ny hoe famitsoranay ny olona teto dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tena hoe isy zava-mahagaga ilamina ny fianakaviana ifandray ny fianakaviana ifanakalo hevitra ny fianakaviana ifanohana ny fianakaviana amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy nanonako an'izany mino izay Andriamanitra satria ny teninao milaza fa raha mino izay dia hita voninahitra ao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tanteraka zany amin'ny tsiraray avy zay mandray an'izany vavaka zany zay mandray an'izany vavaka zany voninahitra dia ho anao rery any raha eo mankalaza anao zay midera ny anaranao fa tsara sady mpanao ny tsara ianao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Alleluia amen amen tsara ny Andriamantsika alohan'ny idirantsika ao anatin'ny fampaherezana foy andeontsika anaraka tantara foy dia ao aorianan'izany anaraka hirintsika eto fanahy masina mbola vonin'izy ameno antsika miandrandray ianao tahaka ny etaeta zay ao anatintsika sy ianao dia zany miamenon'Andriamanitra antsika sy ianao ataontsika ny hira ao aorianan'ity tantara ity hoe avy fanahy masina mameno ahy eto androany ohatry ny ahoana ny etaetanao zany hoe
te haniry an'Andriamanitra, te ho feno fanahin'Andriamanitra zany. Vonina izy ilay Andriamanitra tena tia antsika, dia andeontsika anaraka an'izany ao anaty fotoana fohy dia hiditra ao anatin'ny fampaherezantsika ho voninahitra Andriamanitra rery ihany. Avy fanahy masino mameno ahy, mila niosotra ho aho avy amikery. Fanahy o tiako ianao, babonao ny foko, ary isan'andro itombo amin'ny fitiavanao. Ikasika ny fonao, ny fiainako an-tananao, sy tomianilanao aho, atsapa ery vavao, tsisy toy ilay toerana, ifanatry tafiterana. Ny fanahy sy famarinana, Sinto minha nila na
Alleluia, tsara ny andriamantsika eto andriamanitra ary efa nameno atsika senao izy mino fa feno fanatrehan'andriamanitra tsika senao ary mino fa tena manana etaetsika senao andre ny tenin'andriamanitra eto androany. Alohany andrenesantsika foy ny tenin'andriamanitra dia ndotsika hivavaka ametraka an'izany eo am-pelatanan'andriamanitra mba tena fanahy Jehova mihitsy nitarika eto. Tsisy na iza ho hita eto fa tena hoe voninahitra Andriamanitra nisy eo dia asandrato ary ny feo antsika. Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao izay ary mankalaza ny anaranao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mbola omenao tombonandro izay Andriamanitra afaka mandre ny teninao ary tena hoe tombontsoa lehibe izany dada ary ianao mbola miteny amin'ny fiainana noho ny famindraponao sy ny fitiavanao ka eto dia feno fanahy masonao izay tsiraray avy na izaho hitondra ny teny eto na ireo olona izay alefanao andre ny teny eto Andriamanitra dia tena hoe miteneny ianao araka ny habe famindraponao ary tena hoe feno fanahy masonao izay Andriamanitra ary ho tsay aminay tsiraray avy ny hery fanahy masonao ny fonay tena ho tanonaka tena tsy fo vato fa tena hoe fonofo tena hoe andre ny teninao andray ny teninao akatoa ny teninao ampiatra ny teninao natanteraka ny teninao amin'ny fiainanay ho voninahitry ny anaranao rery any dia mitenen'Andriamanitra fa voniny izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen, tsara ny andriamantsika lehibe loatra izy eto izy amin'izao fotoana izao. Ty volany ty moa dia hoe volany rariny mbola tsy tapitra ny farany volana fa mino fa mbola hiteny amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Ny lohatenintsika androany dia hoe rariny raha nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavantsika asony hafa. Rariny raha nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavantsika asony hafa. Tsy hoe fanomezam-pahasoavana dia hitondra antsika senao any an-danitra fa ny fanomezam-pahasoavana kosa dia nomen'Andriamanitra atsika senao zanany tena hoe asony hafa. Zany hoe masony hafa zany dia tena hoe karaktera nananan'i Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy tsy mba mifidy tavan'olona zany fa rehefa fotoana izy hoe misy olona tian'Andriamanitra iasana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tamin'izany Jesosy Kristy teto ambonin'ity tany ity dia tena hoe nataon'Andriamanitra nampiasainy izany fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anazy zany. Izy raha teo moa dia Andriamanitra tonga nofo fa nataony ohatra fotsiny zany ho antsika kristiana ho antsika zanak'Andriamanitra. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jona toko voalohany 1:12 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa izay rehetra nandray azy nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Izay rehetra nandray azy izy mino fa raha eto ianao mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy mbola tsy tara zany fa raiso Jesosy Kristy izay rehetra nandray azy izy dia nomeny hery nandray an'i Jesosy Kristy nomen'Andriamanitra hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsika senao eto dia zanak'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra zany mazava be zany tenin'Andriamanitra zany manana hery tsika senao ao anatintsika senao ao. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe asan'ny apôstôly toko voalohany 1:9 manao hoe fa ahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Zany hoe rehefa mandray herintsika dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe hilatsaka ny fanahy masina amintsika senao. Vavolombelona zany vavolombelona zany manambara an'i Jesosy Kristy manambara fa Jesosy Kristy manasitrana amin'ny alalantsika senao mitory amin'ny alalantsika senao manatanteraka fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra dia misy zava-magaga amin'ny alalantsika senao zanak'Andriamanitra. Nataony Jesosy Kristy jereo raha mamakytsika Mateo, Marka, Luka, Jona vakio ny asa izay nataony Jesosy Kristy tao anatin'izany. Nanangana maty izy, nanasitrana izy, napahiratra ny masony jamba izy, ny boka ny dioviny maro fahagagana, ny rano novainy divay, maro zavatra fahagagana nataon'i Jesosy Kristy. Reny dia napetraka Jesosy Kristy hoe ho antsika kristiana men'Andriamanitra hery tsika senao afaka manao an'izany
afaka manatanteraka an'izany arak'ilay tantara hitantsika fohy teo dia men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ao anatintsika asianao misy fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra rariny izy raha nanome antsika asianao an'izany mba ahasoany hafa. Ohatra hoe maka exemple anankiray tsika asianao zanak'Andriamanitra matoritory tsika nefa ohatra hoe tsika ampiasain'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona, tokony tsika manatanteraka an'izany satria ho adin'Andriamanitra amin'izany tsika asianao. Tokony tsika mampifola fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra tsika asianao, be da be fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra tsika asianao, miara-miasa daholo ny zavatra rehetra vakitsika ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo. Fa raha eto tsika asianao androany men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ave ianao, tanterao ny tenin'Andriamanitra. Mino fa raha tsika asianao hoe manao asan'Andriamanitra zany mino fa raha tena tian'Andriamanitra tsika asianao tsy manaonao foana zany tsika, tsy mivoaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany tsika asianao. Dia mino fa ho tanteraky tsika vitatsika ny asa satria vitan'i Jesosy Kristy ny asa ary ny tenin'Andriamanitra milaza hoe avita mihoatra ny vitan'i Jesosy Kristy tsika asianao. Vitatsika ny asa, tsika miray amin'Andriamanitra, tsika manana fitondran-tena araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsika tena hoe tsy haiko zany ny ilazako anazy hoe tena zanak'Andriamanitra dia tsaroa fa miandry asianao ny lanitra. Fanomezam-pahasoavana hozy izy dia asoa ny hafa, tena asoa ny hafa. Ohatra hoe za manokana, ohatra hoe eny na ianao na za na tsy fantatro ohatra hoe tsika misy zavatra tiatsika angatahana amin'ny olona, sadaikatra tsika ary tena hoe menatra tsika ary tena hoe tsy vitatsika mihitsy aran'izany mangataka, eny na dia mihindrana aza mety tsy vitatsika mihitsy. Nefa tsika asianao raha anome zavatra olona misy fifaliana be ato anatintsika, ohatra hoe ame cadeau olona tsika asianao misy fifaliana be ato anaty, tsy andritsika mihitsy izay ahitana iny olona iny maika ave fa hoe fanomezam-pahasoavana zany omen'Andriamanitra tsika afaka zaraintsika ho an'ny hafa. Andao zany ny zaraintsika, mety tsy manana zavatra ho zaraina ianao nefa kosa nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ianao, ohatra hoe ampahery ny hafa. Ohatra hoe misy olona marary dia irahan'Andriamanitra ianao hoe sitrano olona io, mety efa mifanahy masina ane, mety efa tsy mandry mihitsy ny sainao hoe te hivavaka ho an'ny olona io nefa tsy tanterahanao le izy. Mahita n'iny olona iny ianao mety hoe te hitory filazany tsara amin'iny olona iny nefa ianao tsy sa fa sadaikatra ianao, dia amin'ny fotoana iny olona iny mety hoe matampoka izay ianao vao hoe tena tsy vitako ny asako, tsy vita ny asa izay nampanaovin'Andriamanitra anahy. Dia mba tsy hanenenantsika asianao amin'ny fotoana tena hoe misy bitsika ao anatinao tena tsapanao hoe bitsika mifanahy masina ka maniraka atsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny antsika asoany hafa. Ataovy zany tena hoe ho voninahitra Andriamanitra rery ihany, tsy ho voninahitra tsika zany fa voninahitra Andriamanitra. Misy olona ve hitanao voageja izy, teneninao izy, vavahanao izy, fa mino fa Andriamanitra amin'ny fotoanany manafaka n'iny olona iny Andriamanitra, miditra mitsehatra amin'ny fiainan'iny olona iny Andriamanitra. Dia mino fa raha etsika asianao androany dia anatanteraka n'izany tenin'Andriamanitra zany tsara ary tena tsara zany hoe manompo an'Andriamanitra, manao ny asan'Andriamanitra izany. Dia mino fa tsika asianao eto efa nomen'Andriamanitra hery anatanteraka an'izany tsika asianao. Andao tsika hijery tenin'Andriamanitra ray eo amin'ny Jeremia. Jeremia toko voalohany 5 dia milaza hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasingo sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Zany tenin'Andriamanitra. Mety hoe Jeremia ny tenenin'Andriamanitra eto androany, fa ny tenin'Andriamanitra tsy natao an'i Jeremia rery ihany fa matoa io mbola velona io tenin'Andriamanitra io amin'izao fotoana izao ho asoanao io. Maro ny boky maro ny zavatra eo voasoratra, mety efa nikombony zany, fa raha mandinika ianao amin'ny Baiboly mbola tsy nikombony, mbola velona ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra dia mahery maranitra tahaka ny sambatra roa lela hozy izy ny tenin'Andriamanitra, manasitrana manafaka zany tenin'Andriamanitra hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Eto iverenako kely
atro ny fonontsika sianao izy mbola tsy niforonina efa fantatr'Andriamanitra, mbola tsy tany akibontsika efa fantatr'Andriamanitra, mbola tsy terakitsika sianao efa no amasin'Andriamanitra, no amasiniko izy izy, no tendreko izy izy, no tendren'Andriamanitra tsika sianao, manana mission tsika sianao eto amin'ity tany ity. Vonina ve ianao anatanteraka an'izany, vonina ve ianao tena hoe anaiky ho ampiasain'Andriamanitra ao anatin'izany. Rariny ane Andriamanitra raha nanome antsika sianao ny fanomezam-pahasoavana voasoratra ao amin'ny voasoratra ao amin'ny Koritiana io Koritiana 12:20 io rariny Andriamanitra raha nanome an'io, tsy hoe sorasoratana fotsiny io, fa rariny Andriamanitra raha nanome an'izany atsika sianao tena hoe asony hafa. Raha ohatra ve misy olona marary ka ao anatinao efa misy bitsika hoe vaovao io olona io fa ho sitrana, de mandry ve ny sainao? Mino fa tsy mandry ny sainao, mino fa ho velona indray ao anatin'izao fampahirezana zao, de ho velona indray le etaeta ao anatinao, le fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao, de tena hoe hoentinao anaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy izy ny ten'Andriamanitra vakitsika amin'ny Koritiana, mino fa azontsika tsara, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koritiana 12:20 Koritiana voalohany 12:20 andiny 17. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompona nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazaraina ho samy hafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa amin'ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Zany ny ten'Andriamanitra, fanahy dia iray ihany hoy izy ny ten'Andriamanitra, fa fanomezam-pahasoavana de no zarazaraina samy hafa, ary izy rehetra dia samy nomena fampisehoany ny fanahy asoa. Zany ny ten'Andriamanitra, izy rehetra ozy izy dia samy nomena fampisehoana. Mazava be zany ten'Andriamanitra zany. Raha ohatra zany ka ataonao le asa de zavatra iseho eo amin'ny alalan'ny fanahy ozy izy ny ten'Andriamanitra asoa. Mazava be zany ten'Andriamanitra zany. Fa ny anankiray nomena fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, ary izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoentina manasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray maminany, ary ny anankiray mahafantatra fanahy samy hafa, ary ny aran'i Jesosy Kristy averintsika amin'ny 10:10, ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray maminany, ary ny anankiray mahafantatra fanahy samy hafa, ary ny anankiray miteny amin'ny fiteny samy hafa tsy fantatra, ary ny anankiray mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia samy fanahy iray ihany, zarazaraina ho azy rehetra avy araky ny sitrapony. Amen. Zany ten'Andriamanitra. Raha vakitsika io ten'Andriamanitra io hatramin'ny fa 2:30 de mino fa irehatra indray le etaeta ao anatinao anatanteraka an'izany ten'Andriamanitra zany. Ary ny tena fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra de tsika manao ohatra tahaka an'i Jesosy Kristy, de fitiavana zany. Fitiavana hoy izy ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 9:30 hoe nefa maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra izay lalàna tsara indrindra no atoroko anareo. De manomboka eo amin'ny 9:30 de miresaka izy mitantara izy resaka momba ny fitiavana, ary fitiavana lehibe indrindra, fitiavana zany hoe misy fitiavana ao anatsika sianao, satria zany Jesosy Kristy mitoetra tao anatin'ny fitiavana, manana etaeta izy mahita olona ory izy mitsangana izy ataony ny sitrapon'Andriamanitra, mahita olona marary izy mitsangana izy mitaony ny sitrapon'Andriamanitra. De mino fa raha etsika sianao androany
rary raha nomen'Andriamanitra antsika sy anao fanomezam-pahasoavana asony hafa tsy miteny akory hoe raha manao an'izany tsika sy anao dia ho any an-danitra fa ny karakteratsika ny ahafahantsika tonga any an-danitra nefa raha ianao kosa nefa ohatra hoe manao an'izany ianao dia minao fa olona manana fahatahorana an'Andriamanitra ianao raha mijery manokantsika ny tantarany Solomona nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ne Solomona raha ijery manokantsika momba ny fahendrena fa koa ny ohabolana nosoratan'i Solomona zanak Davida fa koa zany fa tena hoe tem-pahendrena tena hoe nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana izy izaran'izany resaka fahendrena izany satria zany koa ny etaeta tao anatiny hoe tamin'izy ny mpanjaka dia zany ny tao anatiny mangataka fahendrena tamin'Andriamanitra tolotsaina tamin'Andriamanitra dia efa koa ny ohabolana isan'andro ianao mamaky ohabolana ray isan'andro toko ray isan'andro fa tena hitanao hoe tena hafa zany hoe olona miaraka amin'Andriamanitra manam-pahendrena zany raha ijery manokantsika ny tantaran'i Josefa dia nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ndika amin'ny nofy dia jereo fa tamin'ny alalan'izany nanandratan'Andriamanitra an'i Josefa ho lasa prime ministre mampangetahetany zany men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana tsika sy anao aza vela matory zany jereo tantaran'i Davida na fanomezam-pahasoavana izy zany hoe tena miankohaka miadore mideran'Andriamanitra zany fa koa salamo maro ny salamo soratan'i Davida tsy hoe Davida rery nanoratra ny salamo fa tena ny akamarony soratan'i Davida zany fiderana fiankofana fitediavana an'Andriamanitra ina fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika sy anao eto androany men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ve ianao hidera iankohaka amin'ny voninahitra anazy men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ve ianao hanasitrana men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ve ianao hanafaka olona men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ve ianao hivavaka ho an'ny hafa raha hoe tojo ao anatin'ny olana ny hafa raha natsoan'Andriamanitra ianao raha nitendren'Andriamanitra ianao mahafantatra eto ianao fa zanak'Andriamanitra araka ny teny voalaza teo nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia minao fa ho tanterantsika sy ianao zany tenin'Andriamanitra zany eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao hivavaka amin'izao fotoana izao atsika sy ianao minao fa nandrayntsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany irotsaka amintsika ny herin'Andriamanitra hifondray ilay etaeta ao anatsika anompo an'Andriamanitra anome voninahitra an'Andriamanitra dia asandrato ara feo antsika amin'izao fotoana izao raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra ary midera manome voninahitra makalaza ny anaranao ianao mpanjaka dada amin'izao fotoana izao dia makasitraka amin'ny teninao midera ny anaranao zay amin'izao fotoana izao makalaza ny anaranao fa tsara ary tena niteny tamin'ny fiainanay ianao Andriamanitra amin'izao fotoana izao dada dia mivavaka arotsainy ireo fanahy masonao aminay tsiraray avy eto androany ka le hery izay nomenao anay dia tena hoe ho velona indray ny etaeta ao anatinay tsiraray avy Andriamanitra anompo anao zay anatanteraka ny sitraponao zay amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana zay nomenao anay tsiraray avy eto ka asony hafa zany Andriamanitra isehoany voninahitra ao ety amin'ity tany ity ary tena hoe aminjena fanan'olona maro ihany koa hiovany fiainan'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy arotsay ary ny ireo fanahy masonao Andriamanitra vonin'izay andray an'izany hatrany anatanterana ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika lehibe loatra izy. Antoantsika amin'izao fotoana izao amarana an'ity fotoana ity. Minao fa nandrayntsika sy ianao tao anatin'izany ary minao fa avoniny ianao anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary Andriamanitra dia hiasa amin'ny fiainantsika sy ianao hozy izy ny ten'Andriamanitra ny any amin'ny Malakia 3:7-12 miavaka izay manompo sy ny tsy manompo te hanjarantsika sy ianao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny lafiny rehetra dia miavaka tsika sy ianao zany fanavahany zany any tsy hoe iny ianao fa tena hoe lasa misandratra be na iny ianao ka lasa hoe tena manan-karena be na iny ianao ka lasa hoe zao be tsy zany fiadanana fifaliana fitiavana mamenona ao anaty fonao miavaka anie zany averinao ve fa hoe miady andren'olona hoe manan-karena be reny nefa tsy manana an Jesosy fa tsika sy ianao miavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Deo tsika isotra an'Andriamanitra ary hivavaka ho an'ity ala ity dia asandrato ary feo atsika.
Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra midera ary manome voninahitra ny anaranao zay. Misaotra anao zay Andriamanitra fanatrehanao mahery vaika atao anatin'izao fotoana izao. Fitarihan'ny fanahy masonao fiasanao mahery vaika, famenonao anay tsiraray avy ny teninao vavaka ny valim-bavaka efa alefanao Andriamanitra dia mankasitraka anao zay. Midera ny anaranao zay Andriamanitra satria tsara sady mpanao ny tsara ianao. Andriamanitra magagy ianao, Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ianao, mankasitraka anao zay Andriamanitra. Dada amin'izao fotoana izao dia eto androany mametraka n'ity aly ty eo am-pelatananao zay misaotra anao amin'ity alina ity Andriamanitra ary tena mankasitraka anao zay. Ianao Andriamanitra hitsangana ao amin'ny fiainan'ny tsiraray avy ao anatin'ity aly ity, anome torimasom-piadanana, fifaliana, tena hoe torimaso miavaka ho an'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anofy izy ary nofy araka ny sitraponao Andriamanitra, hita fahitana izy araka ny fahitana avy aminao Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Amin'izao fotoana izao mety misy miasa eto Andriamanitra, okenao Andriamanitra mihery anazy hiaro anazy hatrany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Vita mihoatra zay efa nataony hatramin'izay izy Andriamanitra ary iseho aminazy voninahitra ao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Rahan'i Jesosy Kristy andrakotra antsika tsiraray avy eto, na mandeha miasa zany na mandeha matory zany na ny eny an-dalana ody zany dia tena hoe rahan'i Jesosy Kristy andrakotra antsika, ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina antsika, voninahitra Andriamanitra iseho amintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho tahina hatrantsika senao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahintsika niditra teto, tahintsika mivoaka teto, fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra hatrany ny herin'Andriamanitra ho amintsika hatrany fanahin'i Jehovah mitoetra amintsika senao hatrany. Tsy ho diso anjara zay rehetrarehetra nandre ny tenin'Andriamanitra, tsy ho diso anjara zay rehetrarehetra nanaraka an'izao fotoam-bavaka izao fa ho ampiasain'Andriamanitra mahery vaika ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao dia mino fahefo zany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Miavaka ianao dia fahazavan'izao tontolo izao, ianao dia siran'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ento koa fahasoavana sy famindrapoana araka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ao hatrany Jehovah andro lavisika senao amen. Samy ho tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko dia amin'ny manaraka indray aminao rery ihany. Ento koa fahasoavana sy famindrapoana arakay amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ao hatrany Jehovah andro lava ao amen. Tahin'i Jesosy daholo dia veloma tompoko amin'ny manaraka indray.